Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany sy any birao fa 450 ny postra malagasy eny amin'ny commune ambanivohitra Alasora. Nanatrika izany sy teny an-toerana ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Christian Ramarola, Jimimara Daniela sy Mami Rasmanef. Raha BPR na bureau de poste rural ny postra nisy teny amin'ny commune ambanivohitra Alasora nandritra ny 20 taona mahery dia nahazo birao vaovao, trano vaovao ny postra malagasy amin'izao fotoana izao. Paranakaditokoa nareo ary mino fa tsy adintsika zay fa 25 juin ray volana katrika androany ny 25 mai terian'ny carlaton ny lancement officiel ny postra monnaie tsy adintsika zay. Efa afaka mandrefitra ady isika hoe hatramin'izay 25 mai nakaty hatramin'izao 25 juin androany zao vao avy nanao sini na contrat totsika niaraka tamin'ny commune ny Alasora. Iny contrat fanaovana SMER iny dia manamarika ny hoe ho afindra ny mera ho alefan'ny mera alefan'ny commune any amin'ny poste monnaie avokoa manomboka izao. Raha resaka fanarahana ilay fanaovana sini teo ny karaha-mampiasa ny commune ny Alasora ny volan'ny commune ny Alasora sy izay rehetra vola mahakasikasika ny commune ny Alasora zany dia makany amin'ny poste monnaie avokoa manomboka izao. Isany ho hita ao anatin'ity birao vaovao ny postra malagasy ity ireo tolotra vaovao an'ny postra, ao anatin'izany ny postra monnaie. Tanjon'ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny ampitombo 530 isan-jato ny malagasy manana compte bancaire amin'ny alalan'ity postra monnaie ity. Hoe compétition na firenena fa tena tonga saina tanteraka zay rehetrarehetra membre ny gouvernement ny président de la République hoe tena tara tsika malagasy tara be tsika zany amin'ny fampandrosoana dia variana mitsikera sy mifampitsetsetra eto hoe mampalahelo hoe zao hoe dia lany ny andro zay moa zany dia hoe tsy hoe asa fitsikabary fa le zavatra ho atao zany tena hoe tonga dia atao aingana ary atao amin'izay mampety azy. Ity birao vaovao ny postra malagasy ity moa no vita dia noho ny fiarah-miasan'ny commune Alasora sy ny ministeran'ny postra. Ny postra malagasy dia efa nisy teto amin'ny commune efa 20 taona mahery ary ny toerana nisy azy dia tao anatin'ny commune Alasora zany hoe ray bâtiment amin'ny commune Alasora teo ambony teo nisy azy. Ny tadidika tamin'ny taona 5 zany hoe 470 taona lasa dia niezaka tamin'izany fotoana zany nanavao ny posta io satria nisy fanambarana sy fantarana ny commune tamin'izay ary dia anambarana ihany koa ny posta malagasy. Amin'izao fotoana izao nefa hita fa mivoatra be ny teknôlôjia sy ny firenena dia nihevitra izay teo anivon'ny commune Alasora hoe maninona moa raha manao anaovana trano anankiray mihitsy iarahana miasa amin'ny posta malagasy satria anisan'ny ilain'ny olona amin'izao fotoana izao ny fikirakarana ny vola fikirakarana ihany koa ny atondran-taritasy maro samihafa ary dia isaorana manokana ny mpanolotsaina communal izay nihevitra ny mahasoa ny ara-mandroso ao anatin'izany ary dia tsy maninona ho zareo fa tena ilaintsika ny fiarah-miasa amin'ny fanjakana sy ny privé ary dia izay no antony nahatonga ny fanambarana sy ny fanomezana an'izao trano izao. Tao anatin'ny iray volana ny sokafan'ity birao vaovao ity dia efa nahatratra 500 sy 500 sahady ireo olona nanokatra ny compte tinjolavitra. Isany natao siny androany ihany koa ny fiarah-miasa ny commune Alasora miaraka amin'ny postra malagasy amin'ny alalan'ity postra monnaie ity ka amin'ny alalan'ity postra monnaie tolotra vaovao ny postra ity avokoa no andoavana ny karaman'ny mpiasan'ny commune.